miatrika fanadinana ny ankamaroany fitondrampasakana rehetra maneran-tany amin'izao fotoana izao adina mahakasika ny fomba hifanam'izy ireo ny fiatrihana ny aretina coronavirus. Let me know you wanted to. Misaiko si mifuko efa nifanarake fa twamelanay intsony tafidi chandapa nipanzaka vave tonga suandapa atsika ntanane tafidi chandapa nipanzaka vave tonga suandapa anazi ntanane. Niavaka tena farak'izay niavaka ny mariazinay satria tanatina fotoana sarotra ny firenena nanjaka be ny coronavirus nefa totosa somatsara ihany le mariazy ary tena mamy satria sarotsarotra ny fanomanana anazy fa fizotro ny fotoana tena niseho ny antony nanapahana hevitra hoe hanatanteraka an'le mariazy dia hitemoigner ny fitiavanay eo anatrehan'ny olona. Nanplanifier zavatra be dia be ary ianao hoe tiako atao an'izao mariaziko, tiako atao an'izao mariaziko dia manana zavatra tianao ianao fa Andriamanitra nefa manana zavatra efa napetrany dia milay be mieritreritra an'ilay izy c'était simple comme mariage fa nefa tiako tena tiako satria tena hita tao hoe ohatran'izao mazahana sy ny mahamathieu Mathieu. Danse d'ouverture anay tena romantika be le izy raha ny fijery aty ivelany satria ny paysage tena tsara be fa ny tena nankafiziko manokana atao anatin'le izy dia afaka ny fampitoro fitiavana be zay ary nankamamy be an'iny fotoana iny dia tena mipetraka atao poko sy atao anatin'ny saiko foana izay fotoana izay. Matoky an'Andriamanitra le ivon'ny fiarahantsika ivon'ny tokantranontsika fa afaka mitianao dia mianatra mitianao isan'andro. Tena raha misaraka aminazy tsika dia tsy mahefa na amin'inona na amin'inona tsy mahay mamoha fitiavana ao anatin'ny vokatra ateraky ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Tsy niontsika sy ianao raha tsy samy tao amin'ny Kristy tsy afaka niara-ny tompontsika sy ianao raha tsy samy tao amin'ny Kristy ary tsy afaka nifankaty amin'ilay fitiavana tena izy sy ilay fitiavana marina tsika sy ianao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary raha afaka 10 taona tsika raha ohatra ka mbola tsy maty ka maharitra 10 taona mariazitsika mbola ho tiako mihoatra noho ny androany ianao noho i Jesosy Kristy izay fotoboloboka mahatonga anahy afaka mity ianao. Tsisy nanapo mihitsy hoe 8 ans aty aoriana dia hiaraka izany Mathieu sara izany. Tsisy nieritreritra an'izany mihitsiny fa anisan'ny zavatra mety hoe sisondresaka ny ainao fa mbola kely dia efa naniry tseky débile be ngamba efa naniry hoe Mathieu no tiako ataoko vadiko, Mathieu anarana Mathieu. Ok. Amiarakintsika dia ny tombo tsikelikely ny fitiavako anao. Mahafantatra anao ohatr'izao ty olo ty dia mitombo arak'izay konkoa fitiavako anao. Saotra an'Andriamanitra fa nisy tamin'ny fiainako ianao dia ianao anisan'ny nandray anjara be tamin'ny fitomboko ara-panahy dia mankasitraka tena merci beaucoup.
tsisy olona hafa mety tamiko afa-tsy ianao, tsisy olona hafa nanaiky mahizao anahy afa-tsy ianao, dia tsisy olona hafa afaka nitiaviko koa afa-tsy ianao, dia mahatsapa fiadanana be mihitsy aho nanomboka niaraka tamindria, dia resy lahatra tanteraka hoe ianao no izy, dia izay koa nahatonga anahy tena lovy izany ilay zandrikely. dia mbola lava ny fotoana iainana, mbola be dia be ny zavatra iainana miaraka, fa miaraka eto foana isika